Izay ny amin'ny tontolo politika sy ny manodidina azy, fa mbola mitoy kosa ny fitokonana izay tanterahany sindikany Pirakitra Ra Itsianosy tsy manam-pataperana izany fitokonana izany raha tsy mivaly ny fangatahana izy ireo raha ny fanazavana azy tena toerana teny. Rotsy Rakotondrainy no mitondra ny vaovao eo amin'ny Saramamra Samuel. Raha natomboka ny zoma lasa teo ny fitokonan'ireo Pirakitra Ra Itsianosy dia mbola nitohizan'izy ireo izany ary tsy hanapahataperana raha tsy mivaly ny fampanantenana izay nomeny tompon'andraiki-panjakana ho an'ireo Pirakitra Ra. Raha tsy ahifina dia namarana ny tolona izay nataon'izy ireo ny Pirakitra Ra ny volana Desambra raha naharitra iray volana ny fitokonana izay nataon'izy ireo. Noho ny marimaritra iraisana tamin'ny tompon'andraiki-panjakana dia natsahatra izany ary handray ny vola izay zakan'ny fanjakana amin'ny fitakiana ny tambi-karama ireo Pirakitra Ra. Ny androany zany dia miditra amin'ny andro faharoa zahay greffier manirana ny Madagasikara. Ny antony moa zany dia misy ny fotoana lavalava izay efa niandrasanay ny tokony andraisanay ny rappel ny tambi-karamanay. Tonga nefa zany ny fotoana tokony andraisanan'io tamin'ny faran'ny volana Marsa tsy nivoaka le izy. Rehefa napetraka amin'ny fanontaniana ny andro zay un mois. Fantatsika tsara moa zany hoe fahanginan'ny administration zany fa midika fandavana zay aminay ka rehefa nanontany anazy zay dia tena azaina tokoa hoe mamofopofona fandavana le satria aminay raha olona teknisianina daholo nanao an'iny décret zay namoahana le vola ka fampanantenana iny dia aty amin'ny taona vaovao 2024 4e mois ianao vao milaza hoe tsy mety ilay le décret. Dikan'izay zany fantatsika ny décret raha ohatra mivana tsy misy rétroactivité izy fa tsy maintsy akontian'ny signature ny décret vaovao. Zay zany aloha soucianay sao dia hoe ho faty indray zany le janvier ka hatramin'ny avril. Manaraka an'izay fotoana efa tokony andraisanay an'izy mihitsy ianao vao milaza zavatra hafa indray ohatran'ny aminay zany ohatran'ny hoe atao kilalao ve izy sa atao tsy firarahina fotsiny. Zay ny fandraisanay anazy. Hatreto aloha dia tsy manantanteraka fiandrasan-draharaha ireo Pirakitra Ra ary nilaza izy ireo fa na misy aza tota taratasy indrindra amin'izao fotoam-pifidianana izao izay ilaina maika dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fahamoahana izany izy ireo. Marihana fa ireo Pirakitra Ra manerana ny Madagasikara moa no isan'ny tokony avokoa amin'izao fotoana izao izay miisa 730 ny totaliny eran'ny Madagasikara.